Manahoana daholo rakizy? Manahoana? Rakizy eo, araka ny toromariko nomen'ny filoham-pirenena, mbola maninona moa tsika izao? Zay indrindra, mbola maninona moa tsika izao ry alay? Mbola mijanona ao an-trano isika rakizy manohy ny fihibohana. Fantatrareo ve hoe inona no antony hijanonantsika ao an-trano? Noho ny aretina coronavirus, dia inona moa ny tsy azo adino ny fanira? Dia azo adino koa ny manaja ilay elanelana ray metatra, dia ny manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony. Andeha indray ary isika hianatra ny taranja fimam. Izay mitondra ny lohateny hoe ny Zon'ny Ankizy. Inona ny lohateny indesintsika androany rakizy? Ny Zon'ny Ankizy. Inona ary ny atao hoe zo? Misy mahay ve tsika any an-trano any? Zay indrindra, ny atao hoe zo dia fahefana iray omena ny olona ao anatin'ny fiarahamonina. Ahoana tsara ry alay? Ny atao hoe zo dia fahefana omena ny olona tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina. Isika any an-trano any ve, isika ve rakizy mba manana izany zo izany? Na izany fahefana izany? Andeha ary ho jerentsika ity tranga iray izay hita teny amin'ny fiarahamonina ity. Maninona aivo? Maninona ny tarehan'ny aivo? Matahotra izy. Satria maninona aivo matahotra? Maninona aivo matahotra ry alay? Satria izy hiaran'ny herisetra. Dia inona no azontsika nampiana azy mba hiarovantsika azy? Inona ny zo tokony omentsika ny aivo? Andeha ho arovantsika ny aivo, hialantsika ny herisetra. Tsangana ny aivo Tsangana Inona koa rakizy ny Zon'ny Ankizy mbola fantatritsika? Zay indrindra. Ny misakafo. Mbola misy hafa ihany koa. Inona ihany koa rakizy? Ny mianatra. Mbola misy ankoatr'izay. Ny milalao, ilay tena tiantsika ankizy ity. Farany ary. Ny hotsabony. Zay no fanampin'ilay nomentsika ny aivo teo. Ao zany ny inona ry alay? Ny hoarovana aloha hitantsika teo ny misakafo, ny mianatra, ny milalao, ny hotsabony. Izay indray ary rakizy ny masaka azo natolotra androany dia amin'ny manaraka indray. Velom. Velom.